Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Stefana. Asan'ny apôstôly toko 7. Matoky hatramin'ny fahafatesana, fitoram-bato sy satro-boninahitra. Niomana sy nanao fanazarantena tsara ireo mpianatra tao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany, ary tsy andron'izy ireo ny fifaninanana ara-panatanjahantena nasionaly. Samy nanao izay ho hafa ny tsirairay, ary tamin'ny lalonana famaranana hita ny endrika feno fifaliana ho an'ireo izay nahazo loka. Stanina dia niazakazaka tahaka ny tompon-daka. Alay fisaretsaina hoe nanomboka tsara izy, nanome ny tsara indrindra avy aminy, ary navita mihoatra ny hafa rehetra mihitsy aza. Saingy mialoha ny tsipika fahatongavana dia lasa nipetraka teo amin'ny dabilio eo an-tsisiny izy ka nialan-dahara. Sarotra ny maka izany sary an-tsaina, sa tsy izany? Na iza manomboka tsara dia manao izany mba ahafahany manohy ny diany sy hitazonany ny hafainganam-pandehany hatramin'ny farany. Miatra amin'ny olona rehetra miara-miaina amin'ny Jesosy toy izany. Amin'ny finoana dia zava-dehibe ny manomboka fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy. Fa ny toyiny dia miankiny amin'ny fomba hitomboantsika sy haharetantsika amin'ny finoana. Manampy antsika Jesosy ary azo tarafiny izany. Ohatra amin'ny fomba nataony ho an'i Stefana. Maro ny olona te handresy lahatra azy tsy hino an'i Jesosy. Vakiantsika ao amin'ny Baiboly fa tonga ireo olona ireo ary niady taminy. Saingy nisoroka an'izany Stefana, ary nahatonga ny rehetra ho tezitra mafy izany. Niely atraiza ny lainga mahatsiravina momba ny Stefana. Lehilahy iray izay nino an'Andriamanitra sady nanampy ny mahantra. Tsy maintsy niseho teo anatrehan'ny fitsarana mihitsy azy Stefana. Nanevatevan'Andriamanitra i Stefana ary nilaza zavatra mifanohatra amin'ny lalàna. Marina ve izany fiampangany izany? Samy mijery Stefana avokoa ny olona rehetra. Ny tarehiny dia mamirapiratra tahaka ny tarehin'anjely. Raha tokony miaro tena izy dia nanomboka nilaza tamin'izy ireo ny momba an'i Jesosy. Tonga teto an-tany ny zanak'Andriamanitra. Nombonareo tamin'ny hazo fijaliana izy, fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty. Na dia nanoloana ny fitsarana aza, dia nitoetra nahatoky an'i Jesosy tompo i Stefana. Dia nanandratra ny masony ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: hitako ny lanitra misokatra, ary Jesosy mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Taorian'izany teny izany dia nirohatra ka tezerana ny vahoaka nankeo aminy. Nokapohana izy ka nitaritaritin'izy ireo hoe nivelan'ny tanàna. Miaritra hatrany Stefana ka nitoetra ho mahatoky an'i Jesosy. Nitoraham-bato ho faty izy. Talohan'ny nahafatesany dia nivavaka izy. Ry Jesosy Tompo, makany aminao any an-danitra, mamela ny elona. Sarotra ny lalana makany amin'ny tanjona. Nitoetra mahatoky anefa i Stefana. Ary noho izany dia nomeny Jesosy satro-boninahitra izy. Ny finoanan'i Jesosy sy ny fahatokiana azy dia manana lanja ny foana, satria ny zavatsarotra, ny fankahalana ary ny fanalam-baraka dia tsy hanana ny teny farany. Mbola ho avy ny tsara indrindra. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.